Misy zavatra tsy azontsika mihitsy amin'ity resaka retour casque ity. De izay indrindra nefany ny antony isian'ity page ity mba hanoronanao ny branchement, ny tombotsoa, ny zay mety ho faty antoka ihany koa amin'le fampiasana an'le retour casque. Anao pratika kely tsika androany sady ho ampisehoako anareo anatin'ny vidéo mihitsy ny branchement de manasa anao hijery hatramin'ny farany fotsiny. Faly miaraba anao tafaverina indray eto amin'ny tuto sans casse. Efa nisy vidéo anankiray nampafantatra ny casque KZ, ny mombamomba azy, ny fomba fampiasana azy, fa androany indray tsika hiresaka ny tombotsoany sy ny faty antoka ary ahoana ny fomba fampiasana azy, aiza ny tokony mampiasana azy. Mialohan'ny hidirantsika tsara ao anatin'le izy raha ohatra ka mbola tsy hitanao izay vidéo voalohany izay de manasa anao hijery an'le izy aloha fa raha tsy izany misy zavatra tsy ho azonao kely. Fa apetrako amin'ny commentaire ao ihany anefa ny lien. Raha sahivintsika ny KZ de écouteur kely anankiray mitsofoka tsara intra-auriculaire le izy tsy ho heninao mihitsy izay manodidina satria fermé tanteraka le izy raha ohatra ka misy mively batterie eo akaikinao na misy mitendry gitara mafy be eo akaikinao de tena tsy ho heninao satria fermé tanteraka ny sofinao anankiroa. Mahafinaritra ny mampiasa azy io satria petaka tsara misofina le izy na mitoditodika ary ianao milamina tsara ny son haute définition. Ao anatin'izay mombamomba anazy izay dia andao aloha tsika hiresaka hoe inavy ny tombotsoa amin'ny fampiasana ny retour casque. Ny voalohany efa nilazaiko teo hoe fermé le izy dia mifantoka kokoa anao amin'ny écoute sy ny amin'ny zavatra tendrenao. Tombotsoa anankiray faharoa izay efa nilazaiko teo hoe ny son HD raha oharina amin'ireny retour bain de pied reny indraindray izy ireny tsy voatery ho tena haute qualité ary indraindray izy ireny tsy voatery hoe ny son grave tena tafo be mihitsy ho heninao eo fa amin'le casque nefany sûr mihitsy et certain mihitsy hoe tena tsara ny son azonao. De ity misy point anankiray tena intéressant be mihitsy. Rehefa sur scène rehefa ohatra ka mampiasa bain de pied anao de zay zavatra rehetra mivoaka ao anatin'iny retournao iny de henony manodidina daholo satria mafy be le izy ary ny olona eo akaikinao maheno daholo hoe mafy be. Fa rehefa any amin'ny sofina le izy de tsisy maheno mihitsy fa mikatona rery ao. De eritrereto hoe raha misy musicien anankidimy eo ka samy manana any amin'ny sofina daholo de tsisy maheno mihitsy zany zavatra miseho eo. De ao anatin'izany afaka manampy micro anankiray ohatra hoe raha misy anankiray mpitarika de izy manoro hoe zao ny accord eto ohatra sopapa kely any amin'ny sofina eny na ohatra hoe misy ensemble na misy manisa ohatra. Manarak'izay précis tsara ihany koa ny son azonao satria raha ohatra ka mampiasa simple ohatra le batteur na ohatra hoe mampiasa simple mihitsy ny ensemble ny équipe de précis kokoa le son azonao zany hoe miaraka mitotona tsara ohatran'ireny manao prise reny. Manarak'izany resaka logistique eto de tena mitodika amin'ny sonorisateur tsika sy ny amin'ireny groupe kely reny. Rehefa andehanao concert na ohatra hoe animation anankiray de tsy maintsy mitondra retour be de be indrindra fara be de be mihitsy musicien de tena entam-be mihitsy zany hoe mitondra bavila be de be zany. Rehefa mampiasa retour casque tsy mila an'izany intsony mazava ho azy. Ampli casque fotsiny no entinao. Mety milaza nareo hoe aloha ihany le taloha, aloha ihany le mihaino mafy be. Nefa zao jereo raha tero kely le toerana anaovanareo animation na anaovanareo concert indraindray sonorisateur rehefa manao balance mbola tsy misokatra akory ny fasady de efa mafy be mihitsy le retour. De ao anatin'izay sahirana be mihitsy le sonorisateur satria tsy maintsy mbola piakatra an'le master hihoatra noho le retournareo izy mba hanomezana clarté an'le son aty aloha. De enjana satria tatatata be ao anatin'le pièce reraka daholo ny sofon'ny piano. De eo indrindra ny tokony ampiasaintsika an'le retour casque satria kely le salle de mba ahafahana migérer tsara an'le son an'le master de mba any amin'ny sofina daholo ny retour afa-tsy zay vocal ohatra. Raha zay ny zavatra misy na le saina aza ange malalaka na ny énergie lany aza zany hoe le courant lany aza mihena satria eritrereto raha tokony ampiasa retour anankifito ianao zany hoe enceinte anankifito de miala daholo izy fito fa tonga de misolo casque. Ngamba na jiramaza mbola hisotra anareo koa amin'izany. Eny efa na de misy aza ny tombony mety misy faty antoka ihany koa nefany fampiasana an'le izy fa ho resahako daholo ihany zay. Voalohany aloha raha manao live ianao eo amin'ny adiny 3 sasany eo ka mipetaka eo amin'le sofinao any anatin'ny sofinao any foana le izy de malaky reraka ihany ny sofina. Mety hoe ny andro koa mafana be de mety tsy à l'aise ianao amin'ny voalohany aloha sarosarotra ihany. Manarak'izay raha mbola tena tsy zatra an'le casque retour tsy hainao mihitsy le vahoaka hoe mioraka sa tsy mioraka efa manomboka ve zany sa tsy tena manomboka raha tena concentré tanteraka ao ianao de indraindray ohatran'ny matsiaro tena ho irery zany ianao eo. Arakaraky ny olona aloha fa za aloha zao natsapan'izay tamin'ny voalohany indraindray ihany koa ohatran'ny tsy tafiditra tsara ao anatin'le ambiance ianao satria lasa ohatran'ny matsapatena ohatran'ireny manao prise reny. Fa na izany na tsy izany nefa misy fika ialana aminazy asina micro d'ambiance de atao miverina makany amin'ny sofina le izy. De ny farany tsy pratika raha ohatra ka miovaova scène. Ohatra hoe misy concert anankiray de be le artiste de miovaova foana le musicien
averiko fitinina kely zany. Ny tena mety am'le retour casque rehefa manao prise live raha ohatra ihany koa ka manao concert en intégral, rehefa manao répétition ihany koa tena ilaina be mba ahazahoana précision tsara, de rehefa manao animation na concert amina toerana kely. Zao tsika aloha branchement. Ty hitanao ty zany le table fampiasanay matetika rehefa manao concert kely. Izy ty makiny matrikany de modèle DL32R, format rack zany hoe hitanao zao izy zao fotsiny izy batainao zao fa numérique tanteraka izy io. Zavatra ho resantsika ny branchement an'le retour casque. Hitantsika eto fa manana sortie izy 4.0 1 2 3 4 5 6 7 4 14. Zany hoe misy tsy maintsy misy anankiroa efoana moa zany tsy maintsy misy sortie main. Reto zany zao fampiasanay rehefa manao sortie main 13 14. Ankoatran'izay zany ianao manana 12 sortie. Tsy voatery am'tirery ihany no manana sortie 4.0 ohatr'izay ianao fa manana ohatr'izay daholo ihany ankamaroan'ny table numérique am'izao fotoana izao. Ninona marika an'le izy raha ohatra ka manana sortie anankivaly ianao ka anankiroa ny main out-nao de dikan'izay mbola manana anankenina zany ianao retour. De ohatran'izay nefa manahoana le branchement standard foana ihany. Maka tsirairay avy isaky ny retour. Amin'ny retour casque dia mila manana câble ohatran'ity. XLR femelle de mivoaka jack TRS. Zao izy hitanareo tsara, jack symétrique mitsatoka aty amin'ny sortie izy de ty mitsofoka makany amin'ny entrée an'le retour casque. Arakaraka le retour casque koa nefany tahaka ny ampiasaiko ato zao mandeha jack izy mety XLR ihany koa izy de hojerevantsika ndray zany zao ny arỳ amin'ny ampli casque. Eto amin'ny ampli casque ndray tsotra kely vaolinao misy entrée main de afaka mitsatoka amin'iny izy de raha ohatra ka mitsatoka main izy de stéréo zany le son fa ny anako zao ty power play ny Behringer ty zay modèle taloha izy ty HA4600 ito zao mazaka anakefatra. Misy modèle anankiray vaovao HA8800 raha tsy diso mazaka ananky 8. De branchement ho anito anay ito zany zao safidiko manokana mihitsy satria afaka mampiditra stéréo ny volume général de samy manana volume général isaka zay olona mila an'le retour moa zany fa tsy voatery hoe musicien de manana volume général ny anazy zao ty zany zao ny volume général ho an'izy efatra. Fa ny tombony fotsiny amin'ito version ito afaka mahazo égaliseur kely grave sécu. De zay misy mute koa moa zany izy hoe gauche mute fotsiny de droite fotsiny mandeha zay tiavanao anazy mihitsy afaka ataonao mono koa izy de lasa mono arakaraka le ampli casque ihany io zany. Ny antony tena nisafidianako anito misy mix le izy ao aoriana miditra stéréo in zany hoe ataontsika ohatra hoe copiana façade zao mitsofoka ao de maheno façade mihitsy ianao. Le retournao manokana atsatoka ao de tonga de mitsatoka aux manana mix ianao na le aux fotsiny tianao henona zany hoe le son an'le ohatra hoe gitaranao fotsiny ohatra ny henonao na sinao mix izy maximum ohatra hoe le façade fotsiny tianao henona de enao zany mijojozy anazy eo hoe ny anany tiako heno mafimafy kokoa fa façade eo aorianao de enao ihany manao an'le mix hoe eto ny itiavako azy de mampiakatra an'le volume anao pinao aigu kely zany itiavako anito HA4600 ito fa le HA8000 teneniko anao teo le mazaka 8 tsisy an'izay mix zay sady tsisy réglage na grave sécu fa tonga de na ianao mahazo ny sortie anao fotsiny na ianao mahazo an'le main fotsiny. De zay le izy zala mino fa azonareo le branchement an'le izy azonareo ny tombontsoa fampiasana an'le izy hitako hoe maromaro nareo groupe na fiangonana te hampiasa an'le sady satria mora kokoa ny install rapide tsy mila source-na prise be de be ty zao raha ty anankiray ty fotsiny zao prise anankiray fotsiny de mavelona an'io. De ny sortie avy eto aloha na misy ihany koa vaoriana raha tsy tianao korotana be eto aloha eto le izy pratique zay le izy fa de mari-apiona daholo aloha zany ok.